Ampifaliana indray no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana fantaro ny marina izao. Androany sika dia resaka loha hevitra anankiray izay efa faheninao ity teny ity fa saingy teny izay mifototra ao anaty Baiboly dia tsy inona izany fa Izay Afafinao dia ho Jinjainao. Izay Afafinao dia ho Jinjainao. Fomba fiteny mety efa henontsika ihany zany amin'ny fomba fiteny eny andavanandro eny fa ambaran'ny Baiboly nefa zany raha mamakasika ny Galatiana toko fahaenina ny andininy fahafito dia hozy izy mitenin'Andriamanitra hoe aza mety ho fitahana ianareo Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafin'ny olona no ho jinjainy. Izay tenin'Andriamanitra hoe aza mety ho fitahana ianareo fa Andriamanitra tsy azo vazivaziana izay afafin'ny olona no ho jinjainy. Tadio tsara fa ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia avy amin'ny zavatra nahafafin'ny olona anankiray. Ny ho avin'ny olona anankiray ny afaka 5 taona, ny afaka 10 taona, ny afaka 15 taona dia miankina amin'ilay zavatra izay afafin'ny olona androany. Ka ny zavatra afafinao androany zany no hitranga any amin'ny 10 taona sy ny 20 taonanao. Ny 5 taona tsy akamantatra, tsy dia tena hoe akamantatra be ilay izy fa jereo fotsiny ilay zavatra ataonao androany dia miankina amin'ilay zavatra ataonao androany satria ny zavatra rehetra izay ataontsika dia famafazana avokoa. Na ny zavatra teneniny ny vavan'ny olona anankiray, na ny zavatra izay ataon'ny olona anankiray, na ny fanapahan-kevitra izay raisinao androany, na ny zavatra izay ataonao aman'olona androany dia famafazana avokoa. Na ny fitondran-tena izay ataonao androany, na ny safidy izay raisinao androany dia famafazana avokoa izany zavatra rehetrarehetra izany. Dia izay afafinao no jinjainao amin'ny fiainanao. Raha mamafy zavatra tsara ianao dia hijinja zavatra tsara. Dia raha zavatra ratsy dia mijinja araka an'izay ihany koa satria tenin'Andriamanitra teo milaza hoe izay afafin'ny olona no jinjana. Ny amin'ny fiainana ara-boajanahary dia izany mihitsy. Ny olona mamafy katsaka dia tsy afaka hijinja tsara maso izany. Fa raha mamafy katsaka ny olona anankiray dia katsaka no ho jinjaina. Ary ny zavatra jinjana dia betsaka noho ny zavatra izay nafafy. Izay no tena mila hitandremantsika. Ny zavatra izay jinjana dia betsaka mihoatra noho ny zavatra nafafy satria raha mamafy voakatsaka anaky 2 ao anaty tany ny olona anankiray dia mijinja babona katsaka anaky 3 na 4 dia amin'ny babona katsaka nefa misy voakatsaka maromaro. Inona ny tiana ambaro anatin'izany hoe ny zavatra jinjana dia betsaka noho ny zavatra afafy foana. Noho izany tandremo ny zavatra afafinao androany. Mety ho teny ozy izy io na mety fihetsika, na mety fitondran-tena, na mety safidy, na mety fanapahan-kevitra. Tandremo tsara ny zavatra afafinao. Ny olona izay mamafy ady dia hijinja korotana eo amin'ny fiainana. Ny olona izay mamafy fihavanana dia hijinja filaminana eo amin'ny fiainana. Ny ho avinao dia miankina amin'izay zavatra afafinao androany ny ho avinao. Raha androany ianao misafidy mametraka ny lalanao, mampiverina ny lalanao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy hanenina ianao any amin'ny ho avinao. Raha androany ianao misafidy mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra melohany anaovanao zavatra anankiray dia azo antoka fa tsy hanenina ianao satria ny tenin'Andriamanitra nge dia milaza ny amin'ny bolana toko fa 4:12 milaza hoe misy lalana ataon'olona mahitsy kanjo lalana mahakany amin'ny fahafatesana ny hafarana any amin'ny fahaverezana. Satria indraindray misy zavatra ohatrany hoe mety ilay izy androany fa le any amin'ny farany le izy izay le hoe mamafy le zavatra atao androany le any amin'ny farany no ho jinjaina. Azay koa mahatonga ny tenin'Andriamanitra mampiresika antsika hoe aza ketraka ozy izy ny amin'ny fanaova-tsoa. Araroto ozy izy ny andro azo anaova-tsoa satria ny zavatra rehetra izay afafintsika na tsara na ratsy dia ho jinjaintsika avokoa. Eny fa na ny tena alohan'ny vavantsika dia ho jinjaintsika avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Raha androany ianao misafidy miaraka amin'i Jesosy, raha androany ianao amin'ny safidy mandray an'i Jesosy, azo antoka fa tsy hanenina ianao ny amin'ny mandrakisainao, tsy hanenina ianao ny amin'ny ho avinao rehetrarehetra. Ka noho izany tandremo tsara ny zavatra afafinao. Eny fa na ny zavatra ataonao amin'ny olona manodidina anao aza
ny zavatra teneninao amin'ny olona akaikinao azy dia tandremo tsara satria mety hivaly aminao ihany na tsara io na ratsy dia izay ny tenin'Andriamanitra. Izay ny fampianarana amin'ity androany ity tandremo tsara ny lalanao satria izay afafinao ihany no tsy maintsy ho jinjainao satria izay ny lalàna ara-panahy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Makasitraka tao anatin'ny fanarana hatramin'ny farany mirary soa dia tahiny Jesosy daholo.